mahatratra izao fotoana manokana izay iarahantsika amin'ity hariva ity izao. Miatrika ireo ratra-piainana. Izany ny lohahevitra izay hitantsika nandrity herinandro ity. Ahoana ny ataontsika ahafahantsika manampy ireo izay hiara-ny ratra-piainana. Ahoana ny ahafahanao miotra ao anatin'io ratra-piainana izay misy anao io. Hitantsika nandritry nyity herinandro ity fa mba hahafahana manampy ireo olona izay niara-ny ratra-piainana dia mila manangana ekipa isika zany mba hiaino, mba ahafahan'ireo izay niatrika ratra-piainana mamoaka ireo zavatra izay mianjady aminy. Mila manangana ekipa isika mba hianatra hoe ahoana ny atao mba hanampiana an'ireo izay niatrika ratra-piainana. Ny tamin'ny andro faharoa isika dia nahita indray hoe ahoana ny ahafantarana ireo sakana mety misy eo amin'ny olona anankiray izay niara-ny herisetra ka ny mahatonga anazy tsy hamoaka ny herisetra izay mianjady aminazy. Inona no tokony ataontsika eo anatrehan'izany toe-javatra izany? Androany indray isika dia ahita manokana hoe mila miaino ampalianana isika raha te hanampy ny olona ao anatin'ny vokatry ny ratra-piainana. Alohan'ny hanombohantsika izany nefany dia manasa anao hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara fo masina indrindra ny an-danitro, misaotra no fitiavanao sy ny famindramponao izay mbola ahafahanay miaraka eto amin'ity fotoana ity. Ahafahanay mifampahery, ahafahanay mifampitantana mankeo aminao Jesosy eo. Ahafahanay mandray fanasitranana avy aminao ihany koa Jesosy. Fantatrao ary tsisy miafina aminao ny zavatra misy eto amin'ity fiarahamonina izay misy anay ity amin'izao fotoana izao. Fa ianao ilay tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, ianao ilay mahafantatra ny lasa ny ankehitriny ary ny ho avy, ianao ilay vahaolana ny toe-javatra rehetra amin'ny taonjato rehetra, miantso ny anara-pitiavanao izay ary manasa anao mba hiditra tsetra amin'ny fiainanay. Afaho izay mpamonjy malalo ary koseho ao amin'ny fiainanay ny tsy fetezana rehetra, ny fahalemena rehetra, ireo ratra izay mianjady rehetra Jesosy eo. Afaho izay mba hahatonga anay hibanjina anao ilay tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Koa mitenena Jehovah fa miaino izay ary tanterao eo amin'ny fiainanay sitraponao Jesosy Kristy satria angatana amin'ny anaranao irery ihany izany vavaka izany. Amen. Ny olona vonina anampy izany izay miatrika olona vonina anampy ireo izay miatrika ratra-piainana izany dia mahalala tsara fa ny fiainona ampalianana no tsy ambaratelo ngeza-be anankiray handrisika ny olona miaina ao anatin'ny ratra-piainana hitantara ny zavatra izay manjo azy. Ny ratra-piainana izany, ny ratra anankiray izany, raha jerena fotsiny eo hoe io ratra, fa tsy fantatra hoe inona ny anton'io ratra io na tonga n'io ratra io, dia izao mety ho sitrana ety ambony fotsiny ihany ilay ratra. Fa lay tena faka na tonga n'ilay ratra tsy voakitika akoriny dia mety ho lasa hisinana indray izany. Mety ho tsy voadio any anatiny izany ratra izany. Ary rehefa misinana ilay ratra rehefa avy eo dia tsy azo tsaboana intsony afaka fotoana fohy ary mety hitarika any amin'ny fahafatesana mihitsy. Mba tsy hahatonga ho tonga amin'izay laharana izay izany, amin'izay toerana izay resahana teo izay izany, dia izao tena ilaina izany ny fiainona ampalianana. Na eo amin'ny mpivady io, na eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka io, na eo amin'ny mpiray tam-po io, satria tadidio fa na mpivady ary ianareo
dia tsy voatery ho ain'ilay olona izay miaraka aminao vadinao miaino anao eo ny zavatra izay ao an-tsainao nefa tsy ambaranao. Ny ratra izay nianjady taminao kanefa ny tsy resahanao. Ny olona vonina hanampy izany ny toetra tokony hananantsika izany dia izao hoe mila miaino ampalianana an'ireny olona izay tratra ny ratra ireny isika. Rehefa andreny tantaran'ilay olona isika mitaraina amintsika dia izao tsy izay itiavantsika tiantsika hoeno no henointsika fa henoy ilay zavatra izay tenenin'ilay olona. Ny zavatra eritreretina fa aza ny eritreritrao no eritreretinao ho izay ilay tenenin'ilay olona. Inona ary ny sakana tsy ahafahantsika mihaino tsara rehefa misy olona anankiray tantara na resaka aminao mahakasika ny vona na ny ratra izay nianjady taminy. Voalohany indrindra dia izao ny fomba fijerin'ny fiarahamonina, ny herisetra sy ny fanararaotana. Amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny lasa mandeha ho azy izany hoe niara-ny herisetra ny olona anankiray dia tsy misy fihetsika na hoe fandraisana fanapa-kevitra atao mba ahafahana miaro ilay niara-ny herisetra. Tadidiko tsara rehefa manofana moa izany mahakasika ny ankizy amin'ny mahasampana meditiny ankizy dia ampifantarina mihitsy hoe rehefa misy zaza anankiray ohatra ny hoe zaza anankiray maneho herisetra amin'ilay zaza anankiray hafa ka maratra ilay zaza anankiray dia ny fahazarana matetika dia izao mbola mitabataba indray ny mahakasika an'ilay olona izay nanao herisetra fa ny tokony atao voalohany dia izao mamonjy an'ilay niara-ny herisetra avy hatrany aloha. Ohatra ny hoe manasa ny feriny, ohatra ny ranaratra izy. Rehefa voakarakara ilay niara-ny herisetra izay vao mijery, tsy maintsy jerena ilay nanao herisetra rehefa avy eo fa tsy avela amin'izao. Dikan'izay izany misy fiantraikany ngeza be izany ny soatoavina ananan'ilay mpiaino. Satria ny fahafahanao, ny zavatra ao anatinao, ny fampianarana voarainao tamin'ny lasa, ny zavatra izay efa nianjady teo amin'ny fiainanao ihany koa dia mamaritra ny fahafahanao miaino an'ilay olona izay mitantara herisetra aminao. Ny fomba fijery manokana ananan'ilay olona ihany koa. Mety hoe misy trangan-javatra efa niseho teo amin'ny fiainany ohatra. Dia izany rehetrarehetra izany dia misy fiantraikany koa eo amin'ny fahafahanao miaino ny olona anankiray niara-ny herisetra. Ny fananarana ataonao anefany, ny fanomezanao torohevitra anefany dia tadidio fa misy fiantraikany ngeza be eo amin'ny fanapa-kevitra izay ho raisin'ilay olona izay niara-ny herisetra. Ary ho anao manokana ihany koa izay manome torohevitra sy manome fananarana dia izao tadidio fa iny zavatra teneninao iny raha ohatra ka tena saintsaininao tsara tokoa dia izao isy fiantraikany aminao, isy fanamboarana ho anao iny teny izay teneninao iny. Fa ny fanohatra amin'izay, ny fanamaivana, ny fanaovana tsinotsinona, ny fihetsepon'ilay olona niara-ny herisetra dia izao mahatonga ny olona anankiray voamaika hiala tanteraka eo amin'ny fahatsapany tenany ka tonga anazy anaonao foana ao aorianan'ny resaka izay hifanaovany aminao.
Ary zany zavatra izany dia misy fiantraikany mivantana aminao ihany koa izay miresaka aminy. Inona ara zany no tokony ataontsika? Rehefa fantatsika zany sy ekentsika fisian'ireo sakan'ireo, dia azontsika atao zany hoe ahoana ny atao mba hanamboatra ny fomba fijerintsika, ny fihetsiketsika mba tsy handratra ny hafa izay efa marary izy io. Efa marary ange izy tonga eo aminao io e. Dia ianao zany zao inona zany zao ilay tokony ho ataoko? Tokony ataonao manoloana an'izany zavatra izany. Izao no torohevitra ho antsika. Voalohany indrindra, mila mahafohy fotoana isika hienoana an'ireny olona niaran'ny herisetra ireny. Indrindra ireo zanakitsika vavy izay mety hoe niaran'ny fanararaotana ara-nofo, niaran'ny herisetra ara-batana, mety tsy lazainy amintsika renim-pianakaviana ohatrany, mety tsy lazainy aminareo raim-pianakaviana ohatrany. Mila manana fotoana isika zany satria vokatry ny asa mandraharaha isika dia tsy manana fotoana intsony hienoana an'ireo zanakitsika ireo. Mety tsy herisetra ara-pananana ilay anseho, fa mety herisetra ara-pitenenana ka nanimba tanteraka, nandratra tanteraka n'ilay sombon'ny aintsika. Manokana fotoana ny ray aman-dreny mba ahafahantsika miaino an'ireo zanakitsika ireo. Rehefa mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona izay vonona hanampy isika izany, na ao an-tokantrano izany na any anivon'ny fiarahamonina na any amin'ny fiangonana indrindra dia izao, aoka re mba hiaino am-pangorahana isika. Tsy ny fihetsem-po zany no mibaiko eto satria mila mitandrina isika. Fa raha ny fihetsem-po no mibaiko anao dia mety handray fanapa-kevitra tsy araka ny tokony ho izy isika. Fa ny tokony ataontsika izany dia izao hoe ilay fiainoana am-pangorahana dia fahafahanao miaino tsara, fahafahanao mihaino ny bitsiky ny fanahy izay manokatra ny maso ny sainao, ahafahanao mandanjalanja ny teny izay ho teneninao avy eo. Fahatelo dia izao, mila miaino tsy ampitsaratsarana isika. Izay ilay antony ilay teny teo aloha hoe ny hevitra mibahana rehetra ao an-tsainao, ny hevitra mibahana ny raisinao tany anivon'ny fiarahamonina dia tadidio, fa rehefa manoloana anao ny tranga anankiray dia mety tsy araka izay zavatra ao an-tsainao izay ny zavatra niseho. Na dia efa nisy trangan-javatra nitovy tamin'iny ara niseho, hitanao, renao teo aloha teo, dia mety tsy ho izay ilay trangan-javatra izay tena misy hatrehanao amin'izao fotoana izao, fa mety seho hafa indray. Tsy tokony hampitovitsika zany ny trangan-javatra rehetra rehefa manoloana an'izany ratra izany isika. Zava-dehibe zany ny fiainontsika am-palianana ao anatin'ny toe-javatra rehetra. Tsy ampitsaratsarana na koa ny fahatsapana ireo hevitra mibahana sahady ao an-tsaintsika. Rehefa miresaka aminao ohatra ny vadinao dia tena fafao an-tsaina mihitsy ny teny hoe fantatro fa izao indray izao no teneninao. Fa raha vao izay hevitra mibahana izay no mibahana ao an-tsainao dia tadidio, fa tsy ho hitanao mihitsy ny fiovana efa misy eo aminy. Raha ohatra ka tonga dia miteny amin'ireo zanakitsika isika eo hoe efa lalana nalovanay ny lalana nalovanareo, fa fantatro fa izao indray izao no ataonareo, dia izao manapaka ny fifandraisana, tsy ahafahan'ilay zanakao mitantara ny zavatra izay miseho amin'ny fiainany izany fomba fiteny sy firesakitsika izany. Izao no voalaza ary ao amin'ny Jakoba 1:7-10 hoe fantatrareo izany raha lahy malalako, kanefa aoka ny olona rehetra halady hiaino, malay miteny, malay kotezitra.
ao anatin'izay teny resahantsika izay zany dia izao hoe mandrisika atsika i Jakoba miteny amintsika amin'ity fotoana ity hoe aoka isika alady hiaino. Ilay alady hiaino eto dia mandrisika atsika ahay hamantatra ny olona azony ratram-panahy ary hanokana fotoana hienonana azy ampangorahana sy amin'ny firaisampo. Midika ihany koa izany ao fahaizana miazona ny tsy ambaratelo izay mety avoakan'ilay olona miresaka aminao. Izay zany ilay hoe alady hiaino. Matoa nataon'Andriamanitra rory sofina dia misy antony izany zavatra izany mba ahafahantsika miaino tsara, mamantatra tsara ilay toe-javatra izay miseho amin'ny fiainantsika. Aoka ihany koa isika ho Jakoba ho malay miteny. Ny vava natao anankiray, ny sofina natao roa, ny vava natao anankiray. Ny antony dia hahatonga antsika hamela ny soatoavin'ny tena manokana, ny fomba fijerin'ny tena manokana izay mety hanelingelina ny fifantoana amin'ilay olona niara-ny herisetra. Rehefa diso miteny loatra isika izany dia tsy fantatra intsony ny tena manjohan'ilay olona izay eo anoloanao, fa lasa ny ianao indray ny tanisahanao rehefa avy eo. Mila fiainona zany, mila mahay miaino tsara isika izany mba hamantarana ny ratran'ilay olona, ny tena ilaina, ny tahotra ao anatiny ary ny zavatra andrasany aminao matoa izy miresaka aminao. Efa nanao dingana ngeza be izy matoa samy miresaka aminao, samy manantona anao. Misy zavatra endrasany aminao izany ao anatin'izay zavatra izay. Fahatelo dia izao hoe aoka alaiko tezitra. Ny fiainona tsy arahan'ny hevitra mibana mieloha zany tsy fialana amin'ny fitsaratsarana na koa ny tsy firaina dia manampy ianao tsy haneho fahatezerana. Indraindray mantsy isika tsy mihaino tsara, indraindray isika vokatry ny hevitra mibana loatra ao an-tsaintsika dia tsy zavatra tenenin'ilay olona akoriny no teneniny ny zavatra tiany ambara tsy voambarany sika efa tezitra efa misafoaka. Ny fiainona ny toe-javatra araka ny tena miseho zany, araka ny tena izy zany fa tsy araka ny irintsika, izay ny tokony ataontsika. Tsy ilay araka izay irinao fa ny tena izy ny tokony hoenonao. Ary ny faharetana no manome fotoana ahafahan'ilay niara-ny herisetra mamboraka izay ao anatiny. Mila manana faharetana isika zany mba ahatonga antsika ahavoafehy ny fihetseham-po anatin'ny toe-javatra. Izay indrindra nahatonga ny ohabolana miteny amintsika ao amin'ny ohabolana 5:20 hoe ny teny atao amin'ny antony dia paoma volamena ao anaty vilia volafotsy. Io tokisendinina io zany dia maneho ny tombam-bidin'ny teny lazaina amin'ny antony. Ary tena tokony ho fantatsika ny fotoana mety tenenana, ny fotoana tokony anginana, ny fotoana tokony henoana, ampalianana. Dia amin'izay fotoana izay ny fanahy no mampiteny anao, ny fanahy no mitaridalana anao amin'ny zavatra fanapa-kevitra izay iarahanao amin'ilay olona izay niara-ny herisetra. Irian'Andriamanitra izany ny anorenantsika ny toetra mifanaraka amin'ilay modely efa napetrak'Andriamanitra eo anoloantsika. Dia ny hahatonga antsika tena kristianina mpanaradian'i Jesosy hahatonga ny hafa hanatona an'i Jesosy ao anatrehan'io ratram-piainana izay mianjady aminazy io. Mila mandahatra ny biriky tsirairay isika hoe ity zany zao ilay zavatra andresahany dia ity rehefa avy eo dia ity rehefa hainao tsara mandahatra an'izay dia izao manampy fahasoavana eo ambony fahasoavana ianao, manala anazy ao anatin'ny fiheveran-diso ianao dia hanampy anazy ianao rehefa avy eo ahafahany mitraka, ahafahany mijoro eo anatrehany toe-javatra izay hatrehany. Ary mitady izay lafiny mampalemy antsika ihany koa isika satria raha tsy fantatsika ihany koa ny fahalementsika dia izao mety torohevitra hahatonga an'ilay olona tratran'ny ratram-piainana
andehany amin'ny tsy tokony ho izy ny torohevitra izay omentsika. Zao no voalaza ny Ravavoaito hoe tsy avy amin'ny sendrasendra ny toetra. Ianao izay antsoina mba hampahery ny hafa io zany, tsy kisendrasendra ny ametrahananao amin'ny toerana anankiray. Fa izao misy zavatra izay famolavolana tiany tompo atao eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Tsy ny fitrotry ny fahatezerana indray maka na ny dingana iray makany amin'ny lalan-diso no mamaritra izany. Ny fiverimberenan'ny fihetsika iray no manjary fahazarana ary mamolavola ny toetra na ao amin'ny tsara izany na ao amin'ny ratsy. Jerenareo io sary izay aseho antsika io. Sary izay maneho ny endrika maro samihafa izay anaovantsika isan'andro, asehontsika isan'andro. Vetivety eo anao faly, vetivety eo anao tezitra, vetivety eo anao. Ireny toe-javatra rehetrarehetra ireny dia zao vokatry ny zavatra hitanao, reninao, ny ainanao tamin'ny lasa, dia reny no lasa mamolavola ny fiainanao. Ary izay zavatra izay dia mety hahatonga anao handray fanapa-kevitra ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy amin'ny fanomezanao torohevitra ny olona anankiray. Fa androany ny Davida dia nampianatra antsika, manoro hevitra antsika. Hanome sainanao ny mpahary sy hampianatra anao izay lalaka alehanao ao. Hitsindro anao ny masoko ka hanolo-tsainanao ao. Rehefa manao fanandramana miaraka amin'ny Jesosy ianao isan'andro, ka manoloana olona tratra ny ratram-piainana anankiray, dia izy no hanome anao ny fahendrena ahafahanao miteny, mampahery, mampitraka, mampijoro ny olona izay manoloana anao. Tadidio fa samy manana andraikitra raisiny ao anatin'izany rehetrarehetra izany, na ny raim-pianakaviana na ny raim-pianakaviana, renim-pianakaviana eo amin'ny fitazana. Fa miteny amintsika ny mpahary androany hariva hoe samy ankinan'izany andraikitra izany ny renim-pianakaviana na ireo renim-pianakaviana. Ny ray sy ny reny dia samy mampita amin'ny zanaka ny lafy toetrany, ara-tsaina sy ara-batana, ny fironana ao anatiny sy ny faniriana. Omeny Jehovah azy ny fahafahana mampita an'ireo amin'ireo taranany ny toetra tsara izay nampy azy ireo andresy amin'izao fiainana izao, ary ahazo fiainana mandrakizay. Tiany tompo mba ianao no fitaovana voalohany indrindra maray sy renim-pianakaviana antsika handrafitra toetra tsara amin'ireo zanak'antsika ireo, mba hahafahan'izy ireo mahay miatrika ny fiainany, mba hahafahan'izy ireo amin'ny toerana izay misy azy ihany koa mba hampahery ireo tanora miara-dia miaraka aminazy, handresy eo amin'ny fiainana izay misy azy. Ka ny tompony hanampy antsika, tanana hifanampy antsika, fitaovana ho eo am-pelatanan'Andriamanitra isika mba hahafahany voninahitran'Andriamanitra iseho amin'ny fiainan'ny hafa izay tafalatsaka ao anatin'ny ratram-piainana. Andeha hiaraka hivavaka isika hamarana an'izao fotoana izao. Jehovah tomponay masina tsara fo indrindra in-danitro, misaotra anao noho ny amin'ny fotoana izay niarahana indray tamin'ity hariva ity. Tena mila mianatra aminao izay Jesosy ianao lay malemy fanahy sady tsy miavonam-po, mila mianatra aminao izay mba ahiaino, mba anapaharetana, mba hanokana fotoana ahafahanay manampy ny hafa. Amboary ary ny fiainanay, mba ilay tena tanoloana ka niriny teninao, ka ahafahan'ny hafa anao fanandramana avy amin'ny fiarahana aminay, hahatonga azy ireo anao fanandramana miaraka aminao ihany koa. Ny fanahinao ne hiaraka aminay mandrakariva, haneho voninahitra eo amin'ny fiainanay ianao ary hijoro mahatoky anao hatramin'ny farany izahay. Tonoina saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka. Amen.